tokony zay tamin'ity dia miantso an'ireo ataoko hoe pitarika ny masy rehetra ny anivon'ny distrika sy ny anivon'ny arrondissement nanaoana ataoko hoe tombanezaka nandalo fotoatsara tsika teo ny valanaretina covid-19 anisan'izany tafiditra nandalo an'izay fotoatsara zay koa zany mpikambana satria ao anatin'ny vahoaka malagasy ny mpikambana TMS na izany naty zany nefa tiany mitondra ny anjara briky zay nandritra zay fotoana zay taony ataoko hoe fizarana an'ireny arivavy ireny nandritra an'ireny fotoana ireny niarana hitsy zany teo koa ny fizarantsika an'ireny ataoko hoe fanampiana sakafo menaka basy menaka ho an'ireny ataoko hoe kamboty ireny teo ihany koa ireny manaky maina zay hitatsika nanao an'izany zay ary indrindrandrindra ny fanomezan-tanana tamin'ny fanampiana tamin'ny fanentanana ny olona tao anatin'izay valanaretina covid-19 zay ary ny farany hoe ny fangairezana boka malagasy dia nitondra ny anjara bika hatramin'izay TMS tany anatin'ny aina manjery zany nateny anatin'ny ataoko hoe serasera Facebook reny ary teo farany hoe tao anatin'ny mpikambana dia maro ny olana misidraina niezaka ny fanampy izay misy olana maro samihafa niezaka ny fampiano mitondra ny anjara bika hoe iza manan'olana inona mba afaka avahana fa nisaotra n'Andriamanitra fotsiny tsisy maty ny valanaretina covid-19 fikambanana tao anatin'ny mpikambana TMS lerana ny asamiandro ho an'ny fikambanana TMS dia voalohany aloha dia ezaka trany ary mbola hijoro hatrany fikambanana TMS anoana ny fitondrana zay mijoro ary indrindrindrana anoana izay fampandrosoana zay hoentin'ny fitantanana zay taritiny foloa andrajoelona fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny tanana ihany koa amin'izay kely vita izany fikambanana TMS zany amin'ny fiarahana amin'ny fitondrana mampitana hiaro ihany koa amin'izay mety tsy rariny ataon'ireo mety hoe mpamingampingana maro samihafa hijoro ihany koa fikambanana TMS zany hoe hijoro hatrany ho arofanina hiaraka amin'izay fitondrana zay manarak'izay dia mikety faty izay anamafy any mpikambana rehetra manera Madagasikara satria isy ny fanavaozana andreny ataoko hoe membre lehibe isaky ny distrika mitantana régional isaky ny distrika any zany isy fanavaozana lehibe isy zany congrès régional ho atao amin'iny teo taona 2021 ary manarak'izay dia ezaka hatrany izay hitondra ny anjara briky amin'ny resaka action sociale zay efa nahazatra ny fikambanana zany dia ame hatrany izara hatrany amin'izay fotsirany tanana ho andreny mitady fanafireny ary ny farany dia hoe ezaka ihany koa mba hitady ny tombontsoa ho an'ny tanora hoe ahoana ny tondrana ny hitahitanay ho an'ny fitondram-pafakana ho an'izany tanora tsy anasa maro be zany dia mba hitondra ny hitahitanay koa zay amin'ny fitondrana indrindrandrindrana hitady ny tombontsoa ho an'ny mpikambana hoe mba inona mba hidivana eo anatrehan'ny fitondrana ho an'ny mpikambana rehetra ato anatin'ny hatreto aloha zany zava-misy dia raha malala fa zao vao hita ny fetraika valanaretina covid-19 zay manerana zao tontolo zao dia mikaikaiky dika zany eto Madagasikara sendra zay any manay fotsiny dia tsotra hoe zay dia mahita hoe mila jerevana aloha ary mba olana maika tsy mila jerevana maika dia hoe any amin'ny resaka sosialy zay aloha zany maika tokony mila jerevana fitondrana satria hitatsika fa zao vao hita ny fetraikany misy matoky efa 2021 tokony isy fijerevana manokana mikasika zay ataony fitondrana masy dia tsy mbola misy zay ataoko hoe tsy firaisankesa fa tena amin'ny raha ina vatera hitatsika amin'izao tonga eto daholo sy ny tena rehetrarehetra isaky ny distrika sy ny arrondissement ndiko tenena zany dia zao hoe misy olona ihany koa mialina anatin'ilay fikambanana zay hitany hoe mampijoro sy matanjaka dia miezaka mampiada kely zay fitenenana miezaka indrindrandrindra misitona misy cause droit fa raha fikambanana TMS dia tsy mena amita amin'irezay fikambanana rehetra mijoro na mbola ataontsika hoe ataoko politika satria manana structure mazavy zay hatrany avokotany commune district tiako tenena zany tsisy ajorombaly fa hatreto aloha dia mifampitsinjo TMS ary mbola mipetraka iny fa io hoe fifanampiana firaisana tombotsoa fampipisana mipetraka amin'ny fikambanana tsy azo alana io dia zao e dongo fitimy misy olona foana miresaka midongo fitio na zany latsy zany sonjona loasa tsy loatra zay marary fa zay fotsiny dia anazy dia hoe fotoana izao tokony nijerevan'ny
foloany Rajoelina tena équipe 30 minutes amin'ny baolina vita 80 minutes amin'ny baolina ny ambony terrain zay 30 minutes vita zay raha misy fitsapana natao sory am'izay zay tsy mahavita baolina 60 minutes ampidiny olona mamono baolina satria mila fandresena Madagasikara miady an-trano aloha za aloha tsy miady aman'olona dia sady mbola tsy miady aman'olona fa ohatrany zavatra rehetrarehetra misy fotoana fotsiny mety misy hevitra tsy mitovy ihany fa ialana izahana tokony ho alama satria isia dia iray ihany tanjona dia amin'ny tanana ny foana